tamin'ny evanjely tamin'ny sabosy lasa teo emitsika ny tantaran'ny nampitomboan'i Jesosy ny mofo ho an'ireo vahoaka nanaraka azy. Ireo vahoaka sotra sy hoe tena mitady an'Andriamanitra amin'ny fo mahitsy sy be kazikazy na te hamandrim-pandrika na te hisikera olona dia avy hatrany dia mahita tamin'io fampitomboana ny mofo io fa irak'Andriamanitra ity Jesosy ity, satria mbola sy nisy olombelona sotro zao tonga dia hoe hanome mofo avy any an-danitra zany fa rehefa hampatsorana ianao dia misokatra ny masonao sy ny masom-panahinao, misokatra aloha ny vava sy ny orona manao hoe gaga zany zay, dia rehefa avy eo misokatra miaraka amin'izay koa ny masom-panahinao hoe asan'Andriamanitra ity. Ny olona sotra avy hatrany dia nino fa Andriamanitra sy olona avy amin'Andriamanitra i Jesosy, fa ny kôkô sy ny be saina sy ny olona faly misikera sy te mandrim-pandrika fotsiny no manao hoe dia mitady fomba mandriana sy sikerana Jesosy amin'ny vakiteny androany, ary mbola mangataka famantarana misy azy hakana fagnahy an'i Jesosy hoe ataovy spectacle misy le izy fisehosehoana fa tena olona avy amin'Andriamanitra nao, ataovy playback agny zany ma le hoe mangataka famantarana fisehosehoana fa tsy nanao an'izay Jesosy. Non, rehefa sy mino nareo miainina fa tokony ho ampoanareo ny zavatra rehetra, ny mona mandre mona mandre, ny mona miteny, ny marenina mandre, ny boka voadio ary mahazo sakafo nona. Any amin'ny bokin'ny Deutéronome dia efa nilaza Andriamanitra tamin'ny Moïse hoe ho avy ny andro hananganako any aoriana ny mpaminany mitovy aminao ry Moïse. Ho avy ny andro hananganako mpaminany mitovy aminao. Ny vahoaka Israely zany tena ny andro hoe iza ny ray le leader mpitarika izay nampanantenan'Andriamanitra zany. Moa sy tamin'ny alalan'ny Moïse ve nanomezan'Andriamanitra mofo ho an'ny vahoaka tany anefitra fa izany hoy isika hoe eny. Aty aoriana mahita olona koa mampitombo mofo dia tadidy ny tantarany mana hoe sakafo maimaimpona gratos tamin'ny andron'ny Moïse, tamin'ny andron'ny Kristy koa vakina tamin'ny sabosy misy azany koa, dia tokony ho tonga saina izay manam-pinoana sy miandry tanteraka ny Mesia zany hoe ity le zavatra, dia ny olona sopoa avy hatrany dia nino sy nahalala fa ny be saina sy ny fesifesy sy tsy vonina hino. Ny olona rehefa sy vonina hino zay izy hino agnao ny sikerany sofiny ianao aza angeta zay no valiny ianao nefa anao milaza amin'ny maro rehefa sy hino. Fa ny olona nyray rehefa mino izy na sy mila fiteny aza fa fiesika dia afantarany hoe marina zavatra mbarana. Avela koa ny amin'iny fa ny tiako tena hitondrana fampianarana androany dia mahakasika ny tantarany Kaina sy Abela ity. Eto aloha zany aza magnofinofy mandresy hoe aya zany zao ny taolam-balon'ny Abela, fa tsy zay no manahirana antsika io tena nisy ve zao Kaina sy Abela zao sa tantara, fa ny zava-dehibe misy fampianarana mitombona foana ao amin'io tantaran'ny Kaina sy Abela io. Andramo fotsiny fa ndraindray agnao Kaina, ndraindray agnao Abela, ndraindray anao mpanao herisetra filazan'izay atao hoe bourreau, ndraindray anao iharana atao hoe victime, ndraindray agnao zany Kaina satria sady mialogna no mamela ny sasany la sy mandasa-dra Kaina ianao zay. Ndraindraindray agnao Abela, agnao sy manintsy magnina zao fa dia ialognana sy misy fotony dia miaritra fanensehana sy famonoana amin'ny endry samby hafa fandimbidimby eo io. Fa ny tanjona makina n'ity tenin'Andriamanitra ity rehefa lahady-tsotra mandava-taona amin'ny taona sy akasa tahaka izao dia mba hahaserovasika hoe mba sahy Kaina mihitsy aleoko Abela. Nefa ny sitrapon'Andriamanitra sady tsy tokony hisy ny mpialina no sisy olona tratry ny ady na famonoana isan-karazany. Inona ary ny fampianaran'ireto tenin'Andriamanitra reto eo amin'ny fiainana? Ny mahatonga ny ady sy ny fifandonana rehetrarehetrarehetra dia efa vita formule, zany hoe efa misy raikim-pohy, sa misy ho ady ho azy tonga ho azy zany, fa misy ilay ataon'ny vazaha hoe conflit de besoin, zany hoe misy zavatra anankiray samy mila n'io aby na izaho na izy dia mifandrivotra hoahy sy hoahy hoahy sy hoahy dia mifandrombaka dia miady dia famelifetrika. Zay ny atao hoe conflit de besoin, zay aby ny ady rehetrarehetra io. Misy tombosoa ohatra hoe voatohitohina na misy zavatra aniava dia tiako hoahy dia zay foana no mampisy ny ady araka ny vakiteny teo dia hoe mpiasa tany zany hoe mpamboly zany i Kaina ny asany amin'ny soratra masina. Tany ray minefa sao dia misy rehetra zay mpamboly rehetra dia Kaina diso agnareo, fa ny lasoratra fotsiny no milaza hoe samy hafa reo, Kaina mpamboly fa i Abela kosa mpiompy izy.
rehefa samy navokatra ny asa mandraha raha nataon'izy ireo dia samy nanolotra fa natitra ao an'Andriamanitra. Nanolotra aina dia tsy nankatoavin'Andriamanitra, fa rehefa nanolotra ny fiompiany kosa Abela nakasitrahan'Andriamanitra. Zay kosa miteny hoe tsy tian'Andriamanitra ny fanatitra fambolena dia sahanao lavaty agnampingonana koa nareo hitondra mangahazo vomanga saonjo voanjobory kasaka sy ny sisa tsy zay le izy, fa ny fonentina nanolotra ny zavatra vokatry ny asa no tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny Tsaina fa ny Abela nakasitrahany. Tsy nylazay ny mpanoratra soratra masina hoe fa inona kay ny tompony Tsaina, fa zay fotsiny zany. Fa ny olana dia rehefa aveo mahita n'ilay fankasitrahan'Andriamanitra an'ilay anankiray Tsaina dia velom-pialonana. Inona ny endrika sehoany zany? Eo amin'ny fiainantsika eo dia endrika maro samihafa ny sehoany hoe fitahian'Andriamanitra sy fisofan'ny rano olona anankiray, hoe iny olona iny tahian'Andriamanitra sy fisofan'ny rano. Zay tsy mitahy ny hafa Andriamanitra, fa misy olona omen'Andriamanitra be dia be no ny toe-pony izay miraiki-po aminy, manao ny marina manetry tena sy mba miasara velatsy, dia omen'Andriamanitra tombony bebe koa ny fahasoavana mitosaka ao aminy sy ny fanambinany, ary zay rehetra taony ohatra mety aby. Dia tratran'iny ny be fialonana izay hoe mety mahazo todrano avy amin'Andriamanitra ihany izy, fa mahita ny sasany hoe ary ny azy to tena rano amin'ny-paompiny azy tonga dia mitosaka be, fa ny amin'ny tete ato misy zavatra tsy mety mila amboarina, fa ny anony nefa mety dia amboaro zany ny anao hitosaka mitovy amin'ny azy koa, dia anao fa tsy alogna ny ray dia hoe ndao ho any atsaha nikobay efa ao afara tiana nyty pa zay ene ny olana amin'ilay tantarany Tsaina sy Abela ohatr'izao. Mety ny zavatra ataosika no mahatonga ny fiainana misiposipozina sy mandeha dia salama hoe mitsodran'Andriamanitra eo foana, fa ny sika sina elo, fa ny sasany esoriny ny elo dia mitosaka ny azy dia laigna izy dia mialogna indray sika hoe nahoana ary sa laigna fa izy laigna dia mandray kibay dia mamely. Ny fialonana no fototry ny ady rehetrarehetra. Dia zareo fiainana andavanandro aoka mba sy hokainy sika. Zay ihany any teneniko hoe rehefa mialogna anao voadobla, le olona ialonana ny azy vao maika mandeha ary arakaraka ny alonanao azy sy fosafosanao azy agnazahanao azy heniny fialonana iny vao maika izy miezaka dia vao maika lasa lavitra. Ny fonao amin'io miakely dia efa miasesesy ny alalan-draha dia isaky ny hitanao miazara le olona anjahanao dia mitopony areti-po dia nakanyhery tokony hoentinao miasa hagnasara ny fiainanao malemilemy ny harerahan'ny aretina fialonana anao. Dia rehefa teo moa dia maty ho azy, inona ary ny tompony amin'ny alogna amin'izay? Sy aleo ve mba magnontany fa inona ity Abela no nahatonga ny landraisin'Andriamanitra io? Mba magnontany ny amako sa ndraisiny, ohatra hoe nareo mako miavonavona, nareo sasere, nareo ohatr'izao, dia mba miovana ao dia ny Abela moa sy voakitikitika sady mety ihany moa ny anao koa miamety sa zay vary tsara amin'izay tsy manoatra ny Tsaina. Fampianarana maranako azy amin'ity vakiteny androany ity dia le hoe tsy navelan'Andriamanitra hifamalifaty ny olombelona, fa noraisiny ho an'Andriamanitra ny zo hoe droit de vengeance, fa sy an'ny olombelona. Satria rehefa ohatra hoe maso afay maso dia moa zany Andriamanitra aloha zany fa fomba fitantara ty fa ny fampianarana amin'ny farany zava-dehibe. Okaina nitaraina tonga ty amiko ny feon'ny Abela manao hoe Andriamanitra nyvonoany Tsaina ny aho nefa ahosanagn'inona dia ny alongany dia ny vonony ohatr'izay le izy rehevo ianao ialongan'olona victime magnao dia tadio mandrakariva fa mitaraina any amin'Andriamanitra io. Ary ny olona naovany raha sy rehefa samy teny aminao salama hoe maty ohatra ny Abela matahora, fa tonga dia agnanda aleo aza tonga dia hopany variraraka eo dia vita. Rehefa ohatra misy olona zany nanaovanao rasy ty izy tonga dia mamaly ianao azoazo zay toy zay izy nandefitra, matahora ny olona mandefitra io fa mangina sala amin'ny Abela agnambanin'ny tany izy tarainy amin'Andriamanitra. Sa fantatrao zay ompony fivalaisana amin'Andriamanitra miasozony iny. Andriamanitra ialonany ranona any aho, Andriamanitra anaovany ohatra zao any aho, dia Andriamanitra amin'izay no miteny hoe aiza ny rahalahinao, inona nataonao azy, mitarainy aty agnamiko anay ny rany sy inona nataonao azy. Noho zany zay rehetra mahita ny Tsaina dia hamono any Tsaina, hamboly agnao sy ahavokatra iopy sy ahavagnona bevoka afazazagnakipo sy ny sisa ohatr'izay ozony io fa sany tanisanao aby fa lava dia lava, satria miroa vao rava ny lamesa reny tanisana tao aby ny zavatra fa nifaragnany tamin'io. Dia ozy Tsaina hoe mafy loatra zany Andriamanitra, iry ho azakan'izany sy azakako zany. Dia ohatry Andriamanitra bokiary mandefitra aho zany zao mandefitra aho
ao saisiamono zany anao ary zay mamono anao azy am'izay tsy misy nyvalifaty hovaliana ipito hoe kila zany hoe revo atao hoe namonika aina de hovaliana vonona koa de tena valifaty mitohy satria mamono anao a de vononao ndray nihavako de nihavako romotra de mamono ny anadaindreninao romotra koa nery de mamono ny valinainao ripakabony ony de ohatry Andriamanitra hoe aleo ho ahirery ny valifaty lava be ty fampianarana ty fitentsika fotsiny hoe aleo an'Andriamanitra ny famaliana fa tsika zany na de indraindray aza hiarana amina zavatra rasy ataon'olona sy ny fankalana fiantsehan'olona ny fahanginanao sy ny fandeferanao a ino mitaraina amin'Andriamanitra Andriamanitra ny mahalala hataony an'lay nanao rasy anao fa kosa aoka sisy anao kiaina sady tsy alogna no sy amon'olona zay rehetra mankahala zay rehetra sy tia de mpamon'olona ozy ny taratasy voalohany masindajo any a fa ny mamon'olona sy le mamely amin'ny kobaina manindro gn'asy na ny mamosafy any a fa ny manimba lasan'olona misabote olona sy reny rehetra reny a de efa ny famonon'olona daholo a ka angatakasika am'izao sorona masina zao mba hisaharan'ny ady fa io ady mahatonga basy mipoka hoe agny Ukraine io ane ka fifandraisana teo amina olon-droa fotsiny nisy lonilony de mitatra ka aza voakely ny afon'ny fifanlanana de atomboa amin'ny fifampiresahana dinika fampihavanana de sy mitatra satria adina mpivady lasa ady mpianakaviana ny ady mpianakaviana ady mpiarahamonina ny ady mpiarahamonina tena lasa ady pokotany ny ady pokotany a mety lasa ady pirenena zay io fa aza manao hoe mipoka ho azy io ady agny Congo sy agny Ukraine io de zavatra ady madinidiny amboariny fotsika satria sika miaraka amin'ny Kristy de mba ny fitiavana no hanjaka amen.